La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Tsy nahafantatra momba ilay taratasy navoakan'ny France 24 izay mahavoasaringitra zandary ny zandarmerie-pirenena raha tsy omaly. Mitony fanadadina ary atolotra ny fitsarana ilay zandary izay mandeha tamin'ny herin'ny tenany raha ny fanazavana. 12 volana no antanterahana ny dingany voalohany amin'ny fametrahana tetikasa fiaran-dalamby eto Antananarivo raha ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana androany. Taoriana ny fankatoavana tamin'ny filan-kevitry ministra ho ivoaka ny appel à manifestation mahakasika ny tetikasa. Mandeha ny dingany amin'ny fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ankehitriny nivoaka androany ny tolobidin'ny asa. Ny Banque Européenne d'Investissement sy ny vondrona Européana no mamaty sy vola amin'ny fanamboarana. Raha ny fanazavan'ny ministera ny tompona anaikitra hanomboka amin'ity taona ity ny asa. Tafakatra 5,000 ariary ny vidin'ny lasantsy sy any-mainty rano. Antony lany ny tahiry amin'ireo tompon-tsolika any an-toerana ka mampirongatra ny varomaizana. Maresaka iraisam-pirenena tapitra amin'ny lahady ho avy izao ny fihibohana fahatelo any Israel. Akoatra ny fanajana ny fipetra ara-pahasalamana isanahitana avokany ny fampiasana vaksiny ho an'ny mponina. Ny andeteny ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika nasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy nahafantatra momba ilay taratasy izay navoakan'ny France 24 izay nahavoasaringitra zandary ny zandarmerie-pirenena raha tsy omaly. Mitony fanadadina ary atolotra ny fitsarana ilay zandary izay nandeha tamin'ny herin'ny tenany raha ny fanazavana azy io nasay. 7 ora taorian'ilay vaovao navoaka ny France 24 momba ilay rahavolamena milanja 7 faingo 5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo izay mahavoatontorana ny zandarmerie-pirenena. Nitondra fanazavana izy ireo androany ary milaza fa tsy nisy lehibe nanoebaiko ilay zandary première classe fa safidiny manokana no nanaovany sy nisy fitomboka ilay taratasy hita tamin'ny France 24. Omaly tahaka ny olon-drehetra ihany koa ny zandarmerie-pirenena vao nafantatra ny fisindrany antota taratasy ireny ka nangataka izany tamin'ny mpanao gazety ny France 24. Tinana nypotatrina satria nadatana tamin'ny mpanao gazety tany zany io taratasy io. Ny fanadidina tao moa tsy nahitana ny taratasy io tsy ny taratasy io tsy mipetraka atao amin'ny journal na toerana blanquette fa amin'ny toerana hafa izay olona nandray anazy any no nanana izy io fa tsisy hoe amin'ny toerana rehetra no vana fanadidina dia nahitana anazy zay na tsy nahitana anazy aloha fa zao vao hita izy. Dia rehefa natao indray ny fanadidina io nahitana hoe misy zandary plasy voalohany izay naso Toyara ny brigady ny Toyara no tafiditra tamin'io raha io. Faharoa io gendarme io amin'ny taratasy pitsika nametraka ny cachet amin'ny maha gendarme plasy voalohany anazy tsy manana lalana aloha izy ampiasa ny cachet. Akoatra ny tsy fahalalana lehibe anazy moa zany dia mazava azy fa tsy nahalala koa ny lehibeany, tsy nanao tafitra ny lehibeany izy mikasika an'io zao ny zavatra nisy marina zao no nataoko. Na nandritra fanadidina natao tamin'ny tamboalohany tsy miteny mikasika an'io. Nampiakarina eto Antananarivo ilay zandary première classe amin'izao fotoana izao anaovana fanadidina ary atolotra ny fitsarana mahefa noho ny fisandohana andraikitra sy firaisana tsikombakomba tamin'ny mpanao ratsy. Iny anivon'ny pôle anticorruption avokoa ankehitriny antota taratasy mikasika ny fanadidina amin'ny tirara fanondranana volamena ity ka ny PAC indray no manome ny délégation judiciaire ahafahany mpitandro ny filaminana manao ny asany. Efa ampitana ihany koa amin'izao fotoana izao eny anivon'ny PAC ny sary misy ireo nanao ny laingoty eto amintsika sy ny sary azo avy any Afrika Atsimo ka hita fa misy itovina izany araka ny fanadidina natao. Androany mbola manamafy ny eo anivon'ny zandarmerie-pirenena fa tsy ara-dalàna ary ny sidina antsokosoko ilay fiaramanidina nitondra volamena tratra tatsy Afrika Atsimo araka izao voalaza izao. Ianao zay anao hoe tafiditra zao matsara tany satria nisy ny clémence
zay nomeny zareo tao amin'ny ACM afantatrareo fa le olana nomeny zay clérance zay tao amin'ny ACM dia efa any am-poza amin'izao tontolo zao authentique ile document zay nentin'ilay olona fa le olona zay nanao an'ilay sonisy sisa nanao zany usurpation de titre na usurpation de fonction na mety misy ihany koa zany misy fandikan-dalàna satria raha tokony hoany ateto Antananarivo no traitement ny sidina mandeha ivelany dia natao tany Toliara le izy no zany dia misy fandikan-dalàna zany natao ity tanterana aminao ity indray ny oronan tsara teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny faingany ilay olona nitondra ny volamena 7.5 kilao sy devise. Araka ny hita amin'ny sary, fisavana tsotra no nataon'ny société Amarante na ilay atao hoe fouille de sûreté. Fisavana izay naharitra 4 minitra sy 13 sekondra. Araka ny hita amin'ny sary hatrany, tsy nisy nisava ireo entana makany amin'ny sotony ny tompon'andraikitra. Anton'izany raha ny fanazavana, sidina anatiny makany Toliara ihany no voalaza fa ho tanterahany fiaramanidina. Rehefa tonga tany Toliara nefa, nivadika ho vol international indray ka niroso tamin'ny fisavana ny mpiasa ny faditseranana. Tamin'ity fotoana ity anefa, ireo entana tsy misy ny volamena sy ny devise no nalefan'ireo olona ho savainy ny mpiasa ny faditseranana. Hatramin'ny androany, manamafy ny eo anivon'ny zandarmaria-pirenena fa tsy voasaringotra ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena amin'ny ity raharaha volamena ity. Fanazavana ataonay tsy mbola mametraka mihitsy ny gendarmerie ao anatin'ny zareo. Tsy mametraka ihany koa na ny sekretera-panjakana ny matetiky gendarmerie ho tafiditra ao. Tsy mametraka ny premier ministre ho tafiditra amin'io na ny filohan'ny republika ho tafiditra amin'io. Zay zany ny enquête eto aminay mezaka izahay manana indépendance zay mijery fotony zavatra misy marina fa hatrefa aloha tsy misy ifandraisany amin'ireo olona zay voalaza tiana voizina hoe tafiditra anatin'izy io. Isan'ny mampanano sarotra ny mpanao fanadihadiana raha ny fanazavana ny tsy mbola mahita an-toerana ireo olona telo lahy izay tratra niaraka tamin'ny volamena izay inona fa mahafantatra zavatra maro amin'ity raharaha ity. Mbola mitohy ankilany ny dinika sy ny fifampirarahana amin'ny fitsarana Afrikana Tatsimo sy ny fitsarana Malagasy ny ahafahana mampody ireo telo lahy voatazona any ivelany. Ny fahatongavan'izy ireo eto Madagasikara izay manampibetsaka amin'ny famitorana tanterahan'ireo mpanao fanadihadiana amin'ity raharaha ity raha ny angom-baovao no tanterahana hatrany. Isan'ny mampanano sarotra ny fanadihadiana amin'ity raharaha ity ny tsy mbola mahita an-toerana ireo telo lahy izay tratra niaraka tamin'ilay volamena izay inona fa mahafantatra zavatra maro amin'ity raharaha ity. Androany, namoaka fanambarana ihany koa ny ministeran'ny raharaha-mbahiny fa ny fisian'ny fitoriana manoloana ny fitsarana avo any Afrika Atsimo izay napetraky ny orinasa iray any Dubai mitonona ho tompon'ny volamena sy mampiasa ireo telo lahy tratra izay mpiara-mitory ihany koa no antony nanemora ny fitsarana ho amin'ny 7 febroary izao raha tokony ho tamin'ny 12 janoary teo. Araka ny fanazavana, miantefa ny ministeran'ny polisy Afrikana Tatsimo ny fitoriana noho ny fiheveran'ireo mpiapanga fa tsy ara-dalàna ny fitazomana azy telo lahy ireto sy ny entany. Ho tanterahana ny 9 febroary 2024 izao ny fitsarana mifanandrify amin'izany fitoriana izany. Araka ny fanambaran'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny hatrany, mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fangatahany fanjakana malagasy izany, dia nandray ny fepetra rehetra ny fanjakana malagasy ary ny fitakiny. Anisan'izany ny fakana mpisolo vava any an-toerana isolo tena ny fanjakana malagasy sy anao izay azahoana rariny amin'ny dingana rehetra ara-pitsarana mikasika ity raharaha ity. Eo anatrehan'izany rehetra izany, mitony fiaonana sy ny fampirarahana eo amin'ny fanjakana Afrikana Tatsimo sy ny fanjakana malagasy amin'ny fiangatahana fiara-miasa ara-pitsarana sy ny famerenana ireo teratany malagasy sy ny volamena eto an-tanindrazana. Ny tanjon'ny fiaonana ho an'ny malagasy dia ny ampahafantatra ny fampanoavana ao Afrikana Tatsimo ny fisian'ny fanadihadiana mikasika io raharaha io eo anivon'ny fitsarana malagasy. Anomeny Singaporofo mba hanakanana ny fanomezana fahafahana vonjomaika ireo voapanga telo lahy, anamafy ny fangatahana ampodiana ireo voapanga sy ireo volamena voatazona ary ampahafantatra azy ireo ny mahazava-dehibe izany ho an'ny fanjakana malagasy araka ny fanambarana navoakan'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny tamin'ity androany ity.
Nampitomboana anisan'ireo mpitandro ny filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina fepetra izay niraisiny teo anivon'ny Emoreg manoloana ny hetsika rampitso. Rehefa misy ny toetra raha toy izao tsy maintsy mirotsaka antsehatra ny mpitandro ny filaminana iarovana ny vahoaka sy ny fananany alarana efsa. Vonona hiatrika ny toedra ra iseho rampitso ny mpitandro filaminana raha ny fanazavany ny commandant de groupement ny faritra Analamanga androany. Araka izany, horakotra mpitandro ny filaminana ny eto Antananarivo sy ny manodidina ho an'io andro ny rampitso io. Na ny merikasina araka ny femandeha azy no anatanterahany antoko-panohitra sy ny mpanaradia azy ny hetsika, tsy maintsy manaja ny lalàna rehetra izy ireo raha ny fanazavana. Maro ny mpitandro filaminana hetsika mba hisoroana izay rehetra mety ho fioarapefy na fandikan-dalàna, indrindra fikasana anakorontana sy fanimbana fananan'olona na fananana imbonana. Dia tsy maintsy misy fepetra raisina ary fampiarana ny lalàna misy lalàna velona eto Madagasikara. Ary tsika koa tsara tsahivina fa mbola ao anatin'ny tena hoe miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus dia mandeha amin'ny asa andavanandro amin'ny fisavana ny olona eny an-dalana na ny mandeha fiarakodia dia mafisina daholo zany leny ary tafiditra amin'izay koa moa zany izay mety hohetsika mety hotranga eo ninonina zany zavatra misy eo na milamina na mikorontana dia efa vonona tanteraka ny atanivon'ny fitandrona filaminana. Nitondra fanazavana makasika ny fisian'ny mpitandro ny filaminana maro eto Antananarivo renivohitra sy amin'ny trano ny filoha teo aloha Ravalomanana marika ihany koa ny komandany Gendarmerie Pirenena androany. Tsy azoko hoe ina monolana amina maramila modiody eto an-tanàna. Taofogatsika ihany no mampisy maramila sy mampisy patrouille mandenderaka ny tanàna rehefa misy ny zavatra toe-zavatra somary hafahafa eto amin'ny tany sy firenena dia fenoana maramila eny rehetra eny dia raha misy hoe any amin'ny kaikin'ny ina no orana amin'izany raha zany izy ohatra falifaly fa misy maramila maromaro eto azo antoka fa tsy sahamaka-trano mety isy anan'ny mihitsy fa io zany dia service normal raha ohatra rehetra ao anatin'ny asa fisoroana na ny hoe mission préventive izay amin'izay mety mampisy ahiahy amin'izay mety isy fikotahana rapiso. Araka izany, handray andraikitra ny mpitandro ny filaminana ho an'ny andron'ny rampitso raha misy ny fandikan-dalàna. 12 volana no antanterahana ny digany voalohany amin'ny fametrahana ny tetikasa fiaran-dalamby eto Antananarivo raha ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana tamin'ity androany ity. Tao aorian'ny fankatoavana tamin'ny filan-kevitry ministra ho avoaka ny appel à manifestation mahakasika ny tetikasa ny alarana efsa. Manomboka amin'ity taona ity ariaritra 12 volana ny faharetan'ny tapany voalohany ny tetikasa fiaran-dalamby atao eto Antananarivo rehefa nahazo fankatoavana tao amin'ny filan-kevitry ny ministra faranteo. Tantsona ny anamaivana ny fifamoivoizana sy analana ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra. Raha ny fanazavan'ny ministry ny fitanterana androany, mizara roa ny fanatanterahana ny tetikasa ka ny lalamby sy ny lagara makany Antsinanana mirefy 12 kilometatra no atao voalohany. Aorian'izay no atomboka ny tapany faharoa mampitohy ny Sorano sy Akorondrano izay mirefy 3.9 kilometatra. Anatin'izay étude zay ihany koa dia hita fa maromaro ny asa sy maintsy atao satria tsika mazava loatra fa efa manana ny voie ferrée nefa ny voie ferrée iny betsaka no anatin'iny mbola mila fanamboarana, misy ary mila hosoloana mihitsy mba azahoantsika mametraka an'izany train urbain zany. Dia ao anatiny koa ny sécurisation an'iny lalamby rehetrarehetra iny satria rehefa andeha amin'izany train urbain zany ianao sy maintsy mba asianao barrière zany ny de deux côtés ny lalamby iny mba tsisy eo pitsy hitantsika ihany fa ny lalamby antsika tena miditra anaty tanàna donc sy maintsy mba apetraka daholo ny sécurité rehetrarehetra dia efa vita koa zany atao anatin'ny étude dia misy ihany koa passerelle sy maintsy atao satria rehefa ho bloquenao zany ny lalamby iny ka ny olona kosa te handeha da amina côté ray hivadika amin'ny côté anankiray dia misy passerelle pour piéton koa zany ho apetraka ao anatin'ireny dia misy maromaro zany apetraka ao anatin'iny première phase iny. Raha toka ny lalamby efa misy ihany no avaozana, misy chansy fototra-fitrasa amin'ireo faritra vitsy no tsy maintsy ho esorana raha ny fanazavana isy manoloana io ny fandoavana ny fandoerana ho an'ireo olona izay voakasiky ny tetikasa. Metraka ao anatin'ny étude zany efa mivoaka tsara hoe misy mba any tenatenany ihany satria eo amin'ny 10 ny arrêt mialo a Soarano parapatonga any amin'ny Gare de l'Est. Dia misy zany mba hoe azon'ilay train mifanena dia misy zany toerana roa
na telo amin'iny lalan'iny mba azahoany le train mifanena de afa aveo zany kisaka ny anankiray de mandrosina anankiray any amin'iny le misy mifanena iny noa efa identifiena zany de mety misy hoe tsy hoe trano lehibe na inona mety négociena zany ny tompon'ny tany na satria ezana zany any am'izay tany no nanaovana an'lay atao hoe passagen'ny le train anankiroa na hoe raha misy trano ngamba trano ray na roa vitsivitsy any zany tiako tenenina no sy maintsy asorona ao anatin'izy de mazava loatra misy expropriation zany indemnisena araka ny fomba fanao ihany raha rehefa manao an'izany expropriation zany. Raha tsy ivona efa azo ny lokomotiva 10 efa miroso amin'ny fandrafetana ny planina ireo teknisianina rehetra ary anomboka alefa ny appel à manifestation ho an'ireo anao ny asa. Mandeha nydingana amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ankehitriny nivoaka androany ny tolobidin'ny asa ary ny banque européenne d'investissement sy ny vondrana européana no mamatsy vola amin'ny fanamboarana. Anomboka amin'ity taona ity ny asa raha ny fanazavan'ny ministera tompony andraikitra miantarandriana io. Araka ny nampanentenan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, miroso amin'ny dingana fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Efa hita ny amatsy volan'ny asa izay ny PEI na ny Banque Européenne d'Investissement sy ny vondrona Européana. Androany no nivoaka ny tolobidy ahafahan'ny orinasa mamaly ny antso mirefy 410 kilometatra no avozina atao bitume lalana mampitohy ny Ambovombe sy Taolagnaro. Raha ny fanazavana teo anivon'ny ministera tompony andraikitra amin'ity taon'ity no anomboan'ity fanamboarana ny RN13 ity. Lafo mavao hafa kosa indray dia mbola tsy zarizary ny lafiny ara-tsakafo ho an'ny voafonja eto Madagasikara. Lesiko ny tsy fampin'ny vola ampelantanana raha ny fanazavana azo Yves Richard. Lavitra ny ezaka amin'ny fanatrarana ny fenitrara-tsakafo vao napetraka ho an'ny voafonja na ny diète carcérale izay manodidina ny 2 kilokaloria isaky ny gadra. Isan'ny mahasarotra ny fampiarana an'izay ny tsy fampian'ny vola hoy ny filohan'ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara. Tsy tratra nefa io zavatra io no ny anton-javatra maro samihafa. Ohatra hoe tsy fampian'ny vola entina manatanteraka an'izany satria tadio tsara fa ny sakafon'ny voafonja reo raha heverina hoe 1800 ariary ny vidy sakafon'ny voafonja anankiray fotsiny ao anatin'ny ray andro. De raha kotina zany le izy ao anatin'ny hoe heritaona de kotina amin'isan'ny voafonja atao hoe any amin'ny 29 000 any de mahatratra any hoany amin'ny 19 miliary ariary. Zany ny vola ilainy resaka sakafo fotsiny io. Ny fantoka betsaka tamin'ny fanatsarana ny zon'ny voafonja indrindra ny zoisitraka sakafo ampy sy ara-pahasalamana araka izany ny ady hevitra ny arahan'ny mpisehatra amin'ny fandrarana ny fonja manerana Madagasikara androany. Tapaka nandritra izany fa isan'ny amafisina ny famokarana ho an'ny fonja manana camp pénal. Ena isa-taona le crédit azon'ny fandrarana fonja entina hikarakarana n'ireo olona voafonja reo. Nefa le fitombon'ny voafonja miakatra. Noho izany zany dia tsy maintsy mitady hevitra zany ny atao amin'ny fandrarana fonja ahoana ny atao mba ahafahana mamelona ny reto olona reto. Dia le hevitra dia zao le izy hoe mitady hoe tsy maintsy atao zay amokarana any amin'ny camp pénal. Zany le hevitra tadiavina ary nanaikitsy ny rehetrarehetra hoe tsy misy afa-tsy io no lalana ahafahana mamelona n'ireo olona voafonja reo. Anamaivana ny vola mivoaka amin'ny fanjakana amin'ny fandraisana an-tanàna ny voafonja ihany koa ny fampivelarana ny tseha-pamokarana eny anivon'ny camp pénal. Tafiditra anatin'ny famerenana tsikelikely ny voafonja eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny mahakasika izay. Saingy maro ny tantsoroka andrasana amin'ny fitondram-panjakana ho fampandehanana izany araka ny tokony ho izy. Nanatanteraka fambolekazo teny amin'ny commune Ambohidrano tamin'ny ity androany ity ny vondrona Filatex. Azo maheran'ny arivon'ny volena tamin'izany aresin'ny paikady manokana iarahana amin'ireo vondron'olona ifotony amin'ny fanaramaso izany io na sai. Taka ny fanaony isan-taona no tanterahana androany ny fambolekazo an'ny vondrona Filatex ka teny amin'ny commune Ambohidrano no natanterahana ireo mpiasa izany. Azo maheran'ny arivony no volena ary azo malagasy avokoa.
Ty moa zany dia fambolekazo izay efa fanao ny groupe Filatex sy ny mpiara-miasa aminy. Taloha nandritra ny efa taona lasa dia tany commune Fitetafika nanaovanay an'ilay izy fa tamin'ity zany dia natao eto amin'ny Sandandrano commune Ambohidrano. Araka ny hitanareo etsy ambany etsy misy basana rano. Io rano io no traitena dia mamatsy any Ambohidrano. Nefa araka ny hitanareo dia efa ritra ilay izy zao no le tsisy hazo aty amin'ny ambony manodidina azy dia ny haitany koa tsisy orana loatra dia lasa ritra zany ilay izy dia izay ny antony tonga ny groupe Filatex hoe mifindra aty indray izay amin'ity taona ity. Manomboka amin'ity taona ity no mamboly hazo zany. Ohatry ny mahazatra anay moa zany dia tsy le hazo croissance rapide reny nenay nalainay fa hazo gasy zany mba merina indray le hoe hazo tena malagasy dia mety eto amintsika. Isy ny fiara-miasa matotra eo amin'ny vondrona Filatex sy ireo vondron'olona ifotony amin'ny fikarakarana sy ny fanaramaso ireo zanak'azo novolena. Sandaina vola zany le fiara-miasa zany mba mamiasa ho andry zareo zany le satria fambolekazo matetika ohatry ny hoe atsatoka dia aveo rehefa verina amin'ny taona tsy isy tsony fa hatreto zany anay izay natsatoka tsy nisy maty satria miara-miasa amin'ireo mponina mety izay dia sandaina vola mena vola zareo dia tonga mikolokolo raha ohatra hoe tototro ny bozaka dia manala ny bozaka dia manisy manondraka rano rehefa tena ilaina hoe mila asiana zezika dia asiana. Ireo moa zao alohany ambolena anazy dia efa mipreparena ny aloha ny filavaka natao 1 mètre sur 1 mètre de profondeur dia nasiana zezika. Mangarahara, azomena, nonoka, rotra, Zamborizano, Amontana, isan'ny azo novoleny ny vondrona Filatex androany teny amin'ny commune Ambohidrano. Tanjona amin'izao hetsika izao ny fiara-mientana amin'ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika ao aorianan'izay atatsika mahakasika ny fisotro-dronono eo ihany koa ny vide lasantsy any Maintirano any rehefa aveo ary. Nos enfants auront toujours une imagination débordante et trouveront 1001 façons de découvrir le monde. Assurez-vous de les protéger de tous les accidents avec M vous l'assure, la première assurance par mobile à Madagascar. Pour seulement 10 000 arrières par an par enfant, tapez le dièse 111, étoile 1, étoile 5, étoile 4, dièse. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Manavahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy za fa commissaire Ranevson Alexandre zay tompona ndraikitra ny serasera ao anivon'ny police-pirenena miara-panao tonga so atao anatin'ny fampalalam-baovao mirahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Yves Richard ny tenako amin'izany aromeko azy avetrany ny fitenena. Tsy mitsah mitombo ny lozam-pifamoivozana tato ato indrindra ny moto ary saika amoizana ain'olona trany. Nanahoana marina moa zany ny taremarika azo mahakasika izay. Miarahaba anareo mirahalahy dia miarahaba ny mpijery sy mpanaraka ny fandaharana. Raha ny taremarika tamin'ny taona lasa iny ny matin'ny lozam-pifamoivozana amin'ny moto dia teo amin'ny 520 teo eo ary naharatsana olona maro manodidina any amin'ny 500 tano any ny faharatsana nateraky ny lozan'ny moto. Tsy ny taona 20 ihany fa saika narenesana lozam-pifamoivozana maro ihany koa tao anatin'izay ray volana mahery ny taona 20 zay inona marina moa zany ny tena isan'ny antony loza samy hafa raha ny vokatra ny fizahana sy ny fanadihadiana nataonareo.
ny antony lehibe voalohany aloha dia ny tsy fahafehezana ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana na ny code de la route mahay mampiasa mahay mitaingina moto zareo mahay mitondra moto fa tsy mahalala ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana dia manaonao foana eny amin'ny arabe ny antony faharoa dia tanora voeritreriny matetika no mitondra ny moto dia misetrasetra mandeha mafy ny antony fahatelo no fanovana ny herin'ny moto zany hoe tsy mifanaraka amin'ilay mifidianana azy fa rehefa azo dia hovaina ny herin'ny moto ary ny fanonefanya dia ny toetsaina ny finiavana ndika lalàna fotsiny zao raha tsy resaka fa tsy ny hoe efa mampijanona ny polisy ohatra zao eo andohana analakely ny fiarakodia mijanona fa ny moto mbola mitsorijika mandeha ihany manoloana zay antony samihafa voalazanao zay azahoaizany mahakasika ny tena fampiarany no fepetra samihafa efa ela ihany raha ny fantatra no laza ny mpitandro ny filaminana fa hoentitra amin'ny fampanarahan-dalàna nefa raha ny zava-misy hatreto dia maro ny gaboraraka sy ny goragora samihafa ka miafara amin'izay lozam-pifamovozana matetika miafara amin'izay hoe famoizana hain'izay misy lalàna vaovao ivoaka ifeny mpitondra moto fa mbola tsy miatra moa zany izy eo amin'izao fotoana fa mbola karazana vinavinana projet fotsiny fa amin'izao aloha zany dia ny lalàna mifeny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana no miatra ny eo anivon'ny polisy pirena manokana dia nandray fipetra mihitsy mikasika ny mpitondra moto manara-maso an'ireny toerana fanaovana pointy fandehanany tanora mitsifatsifana ireny ary manasazy izay tratra tsy mamindra fo mihitsy koa amin'ireo lay fandikan-dalàna amin'ny fitondrana moto ohatra hoe raha moto tokony efa anana permis nefa tsisy permis dia tsy mandefitra mihitsy ny eo anivon'ny polisy pirenena fa na izanona tsy zany misy polisy zany miezaka ihany koa manome baiko mona an'ireo lay mpitondra moto hoe mba moramora ihany ianareo amin'ny fitondrana moto eo ihany koa ny fepetra maro samihafa raha tsy teny ahako fa tsy mifanaovana aroloha dia sarotiny dia sarotiny mihitsy ny eto anivon'ny polisy pirenena amin'ny fanaovana aroloha ny fitondrana zaza latsaky ny 5 taona io mantsy tena anisan'ny loza ihany koa eto amintsika satria matetika ny ray aman-dreny izy mivady manao kasika daoly fa le zaza entiny misy rondra eny ambony moto reo tsisy nininy eny aminy rehefa mipotra ny loza ny tena hiaran'ny loza voalohany de reo zazy reo ka izahoaiza ny tena hoe fampiarana an'izay satria raha ny zavatra hita eny an-dalana mbola maro ny manao an'izay karazana endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa zay mety hoe ny mipetraka izay karazana paikady samihafa zay ho anareo eo anivon'ny polisy pirenena ny ampifohibe fa ho an'ny fampiarana an'izay mihitsy ho an'ireo polisy ety an-kianja manahoana ary azahoaiza ihany koa ny tena hoe fanaramaso ny fampiarana an'izay ny fampiarana an'izay aloha zany dia efa tena manomboka entitra eo anivon'ny polisy pirenena tatoato ary izahay zao dia amin'ny alina tena miasa mafy mihitsy amin'ireo le mangalatra mitondra moto sy fiarakodia amin'ny alina amin'ireny mantsy matetika no tena manararotra satria misy ny moto tsisy jiro hitanao mandeha amin'ny alina misy ndray mitsifatsifana fotsiny tsy mijery zay efa rany amin'ilay fitondrana moto raha mahitatsika eny amin'ny arabe eny nampitomboana mihitsy nisan'ny polisy natao anara-maso tsy ny fiarakodia fotsiny fa indrindraindrindra ireo mpampiasa moto amin'ny hafainganam-pandeha tafahoatra ary amin'ny tsy fampitombanany taratasy amin'le moto zany ary indrindraindrindra ny tsy fanarahana fitsipika fe ny fifamoivoizana mety hoe misy ve ny antotanisa azo omena mahakasika an'izay hoe tsy fanarahan-dalàna tsy karitra ary tratra sarinareo teo anivon'ny polisy pirenena izay mba ho fanomezana antoka marina ny jery antsika amin'izao fotoana fa tena mandray fepetra ny eo anivon'ny polisy pirenena sa hoe sarotsaromana fotsiny ao anatiny hoe filazana hoe mandray ny andraikiny nefa tsy tena hita taratra ihany koa ny tena fampiarana an'izay fepetra raha ny taremarika fotsiny zao nampiasaina tamin'ny herinandro teo iny ao anatin'ny ray andro misy moto 3 mahazo fampitandremana ary misy ireo moto mahazo sazy izany hoe voatery mandohona amandy any amin'ny toerana mahatratra any amin'ny 20 mahery tany hoany misy indray ireo voatery teony eo ihany dia voatery mametsaka hoe miala ny zaza hitanareo mandehana mandeha taxi be ny reniny sy ny zaza misy indray ohatra hoe moto tsisy jiro
tsy mahazo miala teo anatsehan'le polisy teo raha tsy vita ny jirony maromaro ihany ny fipetranyraisina manoloana an'izay raha fakomaly alina zao ny asa ny polisy a raha ny isan'ny moto tsy ara-dalàna ohatra hoe tsy de ampy ny herin'ny fahazavan'ny jirony misy ny tsisy jiro mihitsy dia nitazonina teo tsy mahazo mihetsika mandra-parain'ny andro raha tsy vita ny motoany a ny alina fotsiny teny amin'ny faritra korondrano iny nefa nisy folo mahery iverenantsika kely ny mahakasika nireo toerana tena hoe isan'ny trangana loza mpifamovozana isan'ny tena hoe ahitan'izay ny amin'ny lalam-baovao ny tsara sotra sy ny manodidina iny a izy ve ny fandraisana fipetra manokana mahakasika ny toerana iny ny ere tsara sotra mantsy ny tena mahatonga ny loza eny dia izao mikodana be le lalana ary mahitsy be dia alay-panay ny mpitondra moto a andeha mafy hitsifatsifana amin'ny toerana iny tsy ny mpitondra moto ihany a fa ny mpitondra fiarakodia ihany koa ny adidin'ny polisy moa zany amin'ny toerana iny dia tsy eo amin'ilay titezany mamba le titezana beton be io aty alomaka aty Antananarivo renivohitra zany a ny adidin'ny polisy fa ny amin'iny zany a amin'ny gendarme nasiana polisy mihitsy amin'iny a ana ampiena efa hianam-pandeha amin'ny mpitondra moto ary indrindra anara-maso an'ireo lay fantikan-dalàna ohatra hoe fanaon'zareo mantsy zany manao triple sinsisiny ambony moto dia mampijanona sy manasazy an'ireny feny de feny fanazavana mahakasika izay a nisy ny karazana afatra na tsipy azo raisina ho fisorohana an'izay endrika loza mpifamovozana samy hafa indrindra ho an'ireo mpanamory moto a ankasitrany ianao ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-bavao manao veloma nareo mirahalahy dia manao veloma ny mpijery sy mpanaraka ny vaovao zay mahakasika niny fa efatra tapitrisa dolara izay ny tombabidiny tetika sa vaovao zay fa tsy ny fanjakana amerikana zay ho tanterahana eo anivon'ny fitsarana momba ny kantie eto Madagasikara izany hojerena manokana ao anatin'ny zany fanatsarana ny fitanarana sy ny fomba fiasa Yves Richard nahazo famatsim-bola mitetina efatra tapitrisa dolara avy amin'ny fanjakana amerikana amin'ny alalan'ny sampandraraha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID ny fitsarana momba ny kaunty aritra 5 taona ny tetika asa ka isan'ny tanjona ny fanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka miainga avy amin'ny fanaraha-maso ataon'ny fitsarana mahaleo-tena sy azo idokisana hojerena manokana anatin'izany ny fanatsarana ny fitantanana eo anivon'ny fitsarana momba ny kaunty eo ihany koa ny fanamafisana ny tserasera sy ny fifandraisany amin'ny vahoaka ary farany ny fomba fiasa amin'ny fanaraha-maso ny fandaniam-bola mpanjakana ary ny fanaovana tombana politika ny anteny miram-pirenena ankoatran'ny famatsim-bola sampandraraha mpitsarana sy ny maro hafa nivelany ihany koa no hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana ny tetikasa mandritra ny 5 taona isan'izany ny fitsarana momba ny kaunty avy ao la Frantsa sy Maroka ary auditeur général any Norvezy izay zaratra kefa ho an'ny mpanaraha-maso malagasy vonina ny hifanohana hatrany amin'ny firenena araka izany ny USAID manoloana ny fanamby amin'ny sehatra maro tafiakatra 770 tapitrisa dolara ny fanampiana nentina tamin'ny taondasa raha iverenana ka manodidina ny sehatra ny fahasalamana ny 220 tapitrisa dolara raha toa ka 70 tapitrisa dolara no nampiasaina mahakasika ny sehatry ny fanjari-tsakafo no tanterahana androany teny vato ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny sy fizafato Jean-Michel Henry nanatrika izany ireo tompona ndraiky mpanjakana sy niteraky dolary fanampanazavana za tsy nangatako filohan'ny fizafato e raha aman-dreny no nangata fa maninona moa zay olona maro resaka ambadikany no tsy ny consulte va nireo ray aman-dreny ireo zay fanontaniana zay ihany no mamaly azy fanontaniana zay no mamaly azy satria matoa ny tenako no safidiny ireo ray aman-dreny ireo po amin'io toeran'io a dia zaho angamba tsy mitoka tegna amin'izany a no tokony hapetraka amin'io toeran'io ho tanterina aminao rahampitso ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany ny antsipriany ny etsika iny nanozatsika ny vaovao kosa indray dia manomboka ny fafolony volana febroary izao ny fandraisana fisotro-dronono ho an'ireo mpisotro ronono ho amin'ny ity volana febroary ity tanterina anao anatin'ny fampalalam-baovao ny antsipriany izay zay entiny miantarandriana mitoetra ny fandaminana amin'ny fizarana ny fisotron-dronono ireo mpisotro ronono ao anatin'ny fanajana ny fipetra ara-pahasalamana entina misoroka hatrany ny fiparihan'ny valanaretina COVID-19
ho an'ny faritra Nalamanga manomboka ny alarobia 10 febroary izao, izany ho an'ny laharana pension manomboka ny 8 sy 1 sy 2. Alakamisy 20 febroary ho an'ny laharana miafara amin'ny 3, 4, 5. Zoma 12 febroary ho an'ny laharana miafara amin'ny 4, 7 ary 8. Ny alatsinainy 15 febroary kosa ny laharana miafara amin'ny 6, A, B, C. Ary miantomboka ny talata 14 febroary ho an'ireo mitondra procuration sy ireo taraiky. Lafa mavao hafa kosa indray dia tafiakatra 5,000 ariary ny vidin'ny lasantsy any Maintrano. Antony lany tahiry eny amin'ireo tobin-tsolika ka mampirongatra ny varomaizana Evricha. Lany tahiry teny anivony ankamaroany tobin-tsolika ao Maintrano tao anatiny herinandro zay. Ireo mpivaromaizana manafatra lasantsy ivelan'ny faritra no manana entana izay varotany amin'ny vidiny avy 3 eny no mihoatra. Ny essence aloha tsisy, misy manana manafatra indraindray na hoe 100 litra dia vetivety dia lany, raha manana izy vidiny lafo dia lafo mihitsy zany satria raha essence 104 any amin'ny station d'essence avidiny zalahy 2,1 ariary amin'izao fotoana zao ary varomaizana. Na 2,1 ariary ny litatra amin'izany mbola tsy hita raha tsisy koa. Tena manahirana. Mandeha tomboky. Raha ny essence tsisy essence maray lava avao essence ty tsy hay omby avao ity vao isy. Zany zao dia asa mandeha tomboky avao tsisy essence ty. Ka mbambany tsisy mihitsy eo? Misy manao ndraiky zao agny fa lalafo 2,1 ariary magnararaotsy mihitsy olo azony tsisy essence ty. Efa andalana ny fiarabe mpamatsy ny tobin-tsolika ao Maintrano raha ny fanazavana. Saingy tojo olana ara-teknika ka antony vatarany famatsiana solika any ny toerana. Efa tamin'ny 17 ny volana febroary zareo ny alatagna dia voalohany no naharatsian'ny lalana dia ampanina reo tao Rombato dia nandeha kely koa dia ampanina koa reo tao Beravina dia miala kely ny kany ny gendarme vaovao no ampanina koa dia nisy ny 4x4 ny sauveandreo avao mba nangoatra n'le panina avy eo ny ampanina koa le 4x4 nitondra zareo dia mbola miandritsika zany aloha amizao fa raha vao vita io panina io dia tsy maintsy tonga ihany lasantsika. Sterne anankiroa ny mitondra ny lasantsika avy any. Izy roa zany simba aby sa mifampiamby? Izy roa tsy simba fa ny anankiray fa tsy afaka mifampisaraka zareo zany dia tsy maintsy miandry ny anankiray vao afaka mandeha. Ny alatsinainy ho avy izao farafahatarany no vinavinaina ho tonga ao Maintrano ireo fiarabe ka hiverina amin'ny laony ny famatsiana solika any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tapitra ny lahady ho avy izao ny fihibohana fahatelo any Israel. Ankoatra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana, isany ahitana avoka ny fampiasan'ny mpona ny vaksiny. Fanadina. Hiverina tsy kelikely amin'ny fiainana andavanandro indray ny ao Israel aorian'ny fahatapirany fihibohana fahatelo no raisina hiadiana amin'ny Covid-19. Antony nahita mpidinan'ireo olona voamarina fatratra ny valina retina. Raha nanodidina ny 7 arivo zany ny herinandro lasa, 509 arivo zany tamin'ity herinandro ity araka ny tatitra azo. Raha ny fepetra vaovao no raisiny fitondram-panjakana, isany nahita mpiovana ny fepetra eny anivon'ireo orinasa sy ny fahalalam-ponina mifamezivezy. Isany mbola tsy mahazo lalana isokatra ny toeram-pianarana, ny toeram-pisakafoana sy ny maro hafa. Ankoatra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana, isany nahita boka ny famaroan'ny olona nanao vaksiny. 3 tapitrisa amin'ireo mponina 7 tapitrisa no vita vaksiny araka ny fanazavana. Na izany na tsy izany, mbola tsy voafeny valinaretina Covid-19 ao Israel. Maro ny tranga voamarina mandritra izao andro vitsy mialohan'ny hiafaran'ny fihibohan'izao. Isany anton'izany mahakasika ny variant ana Covid Britanika izay miparitaka any an-toerana. Ary tsaika voakazik'izay avokoa ny antsasamanila andreo olona voamarina fahatratra ny Covid-19 any Israel amin'izao fotoana izao. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasarinao nanaraka izany soafatsara dao fotoana.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulchanoteu ni Fampalalambauvau. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.